fanomana eo amin'Andriamanitra ao laharana fa 80 sy 200 volana marsa 1 sy 2 ankafaliana indray no iarabana antsika tsirairay avy izay manaraka izao fitoriana izao ny fahasoavan'ny tompo no tsy lalany ritra antsika ary tsy mety ritra izany fahasoavany sy ny famindrapony zany dia raha iny izy ankalazaina noho ny fitiavany sy noho ny famindrapony. Ny fanamasina no ikasika antsika tsirairay avy indray ao anatin'izao minitra vitsivitsy zao andrenesantsika ny teny mba tsy amin'ny fahazarana fotsiny fa tena amin'ny fo mangetaheta no andraisantsika ny teny ary hitondra fiainana fanavaozana famelombelomana anamasina antsika ny teny izay ambara amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo mba hovonontsika amin'ny fampakarana olay fiangonana madio tsisy petipetina tsisy fikatronana tsisy endriky ny fiovaovana fa lay be vonatra sady tsy anatsiny eo anatrehan'i Jesosy Kristy Tompo ary zany indrindra no amafazana tsy tapaka an'izao teny zao hitanao amin'izao fahitalavitra rahanao zao hitanao amin'ny YouTube hitanao amin'kio amin'ny radio privé maro eraky ny Madagasikara ary voaraintsika rehetrarehetra manerana n'izao tontolo zao koa mielipatrana rehetra any filazantsara zay toriana ary dia dera aja voninahitra ho an'i Jesosy Kristy amin'ny rehetrarehetra reny satria misy ny vokatra ary mahatoky ilay ny teny fa tsy miverina aminy ny teniny raha tsy efa mahatateraka izay nampanirahany anazy ary dia nitaterahany tokoa zany hoe na mafy zay ny zaran'ny tenin'Andriamanitra izay nomen'ny tompo anay maimaim-poana dia zarainay maimaim-poana ihany koa lay teny tsisy klema lay teny mifatoka ao amin'i Jesosy Kristy Tompo irery ihany ary maro ny fanaza nandray maro ny sofina nandre maro ny maso nahiratra ary nitondra fahafahana ho azy ny teny tondra fiainana ho azy ny teny voninahitra ho an'i Jesosy amin'izany rehetrarehetra zany izay dia mpanompo tsy mahasoa ny tokony nataona ihany no natao fa ho an'i Jesosy irery ny voninahitra ary fahasoavana fiadanana ho amintsika tsirairay avy amin'ity androany ity ny teny izay tia nambara amintsika ny lohateny dia hoe miova amin'ny fanavaozana ny saina miova amin'ny fanavaozana ny saina 20 minitra ny miomana eo amin'Andriamanitra ao raha 20 minitra tsy ampy iresahana an'izany hoe miova amin'ny fanavaozana ny saina zany fa zay asain'ny fanahy ho teneniko ao anatin'ny minitra vitsivitsy dia ho ambarako mety mbola isy eo raha sitrapon'ny tompo rehefa aveo hoe andiany manaraka indray zay nitoy indray fa tena mety maro be ny zavatra tokony ho resahana sy azo resahana ao anatin'izany hoe miova amin'ny fanavaozana ny saina zany fa androany dia teboka vitsivitsy roa na telo eo no entintsika ho amin'ny fiangonan'i Jesosy amin'ity androany ity miova amin'ny fanavaozana ny saina. Romanina toko 12 Romanina toko 12 dia andininy faharoa Romanina toko 12 andininy faharoa dia zao no voasoratra miova amin'ny fanavaozana ny saina mba amantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrahana no marina miova amin'ny fanavaozana ny saina amantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrahana no marina zany hoe ny antony ilana an'izay hoe ny saina miova amin'ny fanavaozana zay zay fepetra zay zany no fepetra takina mba hahafahanao malala ny sitrapon'Andriamanitra rehefa aveo tadidio tsara fa ny sitrapon'Andriamanitra irery ihany no mila angatao avitsika mba tonga atsika ho tafiditra fanjakany lanitra zao no voasoratra tsy izay rehetra manao amiko tompoko no hiditra fanjakany lanitra fa zay manao ny sitrapony raiko zay any an-danitra mipetraka ny fanontaniana inona raha sitrapony ray zay any an-danitra sitrapony ray zay any an-danitra dia voasoratra atao anatin'ny baiboly manomboka amin'ny Genesisy ka hatramin'ny Apokalipsy ny sitrapony ray dia ninonan'i Jesosy Kristy izay nirahany ho tompo sy mpamonjy mba hahazoana famelan-keloka mba hibebahana marina hahazoana ny fiainam-baovao amin'i Jesosy Kristy Tompo rehefa fantatrao le sitrapon'Andriamanitra lehibe dia le hoe fibebahana fanolora-tena marina ao anazy Romanina toko 12 io ny atomboka amin'ny andininy voalohany dia fangatahan'ny Paoly amin'ny fanolora-tena ny voalohany eo hoe koa amin'izany noho ny famindrapon'Andriamanitra dia mangataka anareo ao rahalamba mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia fanompompanahy mety ataonareo zany
dia mitoy izy avy eo hoe ary aza manaraka ny fanao zao tontolo zao fa miova ny fanavaozana ny saina. Zany hoe raha ohatra hoe raisika fotsiny ihany kosa nefa le hoe fa miova ny fanavaozana ny saina, mila raisina le teny eo alohany hoe aza manaraka ny fanao zao tontolo zao. Aza manaraka ny fanao zao tontolo zao fa miova ny fanavaozana ny saina, halalanao sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady akasitrana ny marina. Aza manaraka ny fanao zao tontolo zao, miova ny fanavaozana ny saina. Ety ambony ety dia misy hoe atolorony tenanareo fanatitra velona, masina sitrak'Andriamanitra, fanompom-panahy mety ataonareo zany. Mampalahelo amin'izao fotoana, mampalahelo rehefa mahita ny fiangonana dia tsy ampy ny fampianarana, tsy ampy ny fahalalana tsara ny tenin'Andriamanitra. Vitany manolo tena le fiainana, vitany hoe avy ireny ty vavaka fanoloran-teny ity, dia tapitra eo, tsisy fitombona ara-panahy, tsisy fiovana tanteraka hita, fa lasa ohatran'ny fiainana taloha ihany ny fiainana, ny fisainana taloha ihany, ny fomba fanao taloha ihany. Satria tsy fiaino le fampianarana. Mangataka aminareo raha lalo ny famparapotr'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo, zay ny voalohany. Fa avy eo misy fanohizana amin'izay hoe aza manaraka zao tontolo zao miova ny fanavaozana ny saina. Ny ankamarony indrindra amin'izao vaninandro antsika zao, indrindra tonga dia tsoriko izy rehefa ao anatin'ny fiainan'ny tanora sy ny mbola ataoko hoe tena hoe tanora vao eritreriny, zany amin'ilay fanoloran-tena mba hatoloro ny tenanareo fanatitra velona. Fa tsy miditra ary amin'ilay hoe aza manaraka fanao zao tontolo zao miova ny fanavaozana ny saina. Adino iny dia nanolo tena fa ny modely zao tontolo zao, ny référence zao tontolo zao, ny fomba fisainana ny zao tontolo zao, ny fomba fiheverana, ny fomba fanao an'izao tontolo zao. Tsia zao na voalohany toko faharoa dia zao ny voasoratra, aza ty zao tontolo zao na zay zavatra eto amin'izao tontolo zao. Sao dia verintsika fa avy amin'Andriamanitra daholo ny zavatra rehetrarehetra, fa ato amin'izao na voalohany atoko faharoa dia manambara an'izay mihitsy izy hoe aza manaraka ny fanao zao tontolo zao, aza ty zao tontolo zao. Dia apetraka aminao mihitsy koa ty androany ty, raiso kely ty ten'Andriamanitra ty fa tena mila raisitsika tsara zao afatra zao satria zatra tena mampalahelo zany dia zao hoe lasa izao tontolo zao lasa fitaratry ny fiangonana, dia lasa tena hoe le fomba zao tontolo zao ny hitanao anaty fiangonana, ny fomba fiaina, fomba fifandraisana, fomba fiakanjo, fomba fihira, fomba fanao rehetrarehetra, tena zao tontolo zao be. Tenin'Andriamanitra no raisitsika ary mipetraka ao anatin'ny tenin'Andriamanitra tsika, ampanetretena no izarana zao afatra zao, ampitiavana satria napetraka ny tompo izay nambarany teny mba atonga ny olona ho masina eo anatrehan'i Jesosy ary ambara le teny. Samy andiny teny tsika, na izao na hainao hijery hoe aiza ho aiza tokoa ariko amin'ny fomba fiainako, fomba fisainako, fomba fiakanjoko, fomba fanaoko, ny fitondrantenako, ny fiainako iray manontolo mihitsy. Inona ny référenceko, iza ny modeliko, manahoana, sao dia ny staran'izao tontolo zao no alainao tahaka, sao dia ny rythme an'izao tontolo zao no alainao tahaka, sao dia ny fombafomba an'izao tontolo zao rehetrarehetra no alainao tahaka. Iza moa le zao tontolo zao? Inona moa le zao tontolo zao? Système anankiray io zany le fiainana eto amin'izao tontolo zao mihitsy, le fomba eto mihitsy le mandahan Jesosy, tsy ho tompo sy ho mpamonjy, le mandahan le fahamarinana sy le fahamasinana, le mandaha tsy anaiky ho faty eo amin'ny azo fijaliana fa ohatran'ny filana no ankanan Jesosy, ohatran'ny hoentina ho amin'ny sitrapo, hoentina amin'izay tiana, hoentina tanteraka izay faniriana sy ny filana ny hitondranan'i Jesosy, fa tsy hoe hoeto a Jesosy arak'izay sitraponao. Dia zay no manery an'ity izarana an'ity tenin'Andriamanitra ity mihitsy hoe aza manaraka an'izao tontolo zao miova ny fanavaozana ny saina, mataranao sitrapon'Andriamanitra zay tsara sady akasitrahana ny marina. Mibirika be le fiangonana amin'izao fotoana, tsy miverina any amin'le loharano ato amin'le fiangonana voalohany, ato amin'le fiainana voalohany asan'ny apôstôly sy ny soratan'ny epistily rehetrarehetra, fa tena efa be da be ny navela ao ary fomba an'izao tontolo zao nampiarahana amin'le fivavahana, nampiarahana amin'le kristianisme, nampiarahana amin'le hoe conversion, nampiarahana amin'le hoe évangélisme. Dia lasa le fomba an'izao tontolo zao ny hita ao. Mampalahelo zany mila tena hoe miverina ato tsika, miverina ato amin'le voasoratra tsika. Zao ny voasoratra ary, zao na voalohany toko faharoa andininy fadimy ambin'ny folo, aza ty izao tontolo zao na izay zavatra eo amin'izao tontolo zao. Raha misy olona ty izao tontolo zao dia tsy ao aminy ny fitiavana ny ray, fa ny zavatra rehetra eo amin'izao tontolo zao dia ny filan'ny nofo sy ny filan'ny maso ary ny rehaka momba izao fiainana zao. Filan'ny maso, filan'ny nofo, rehaka momba izao fiainana zao dia tsy avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny ray, fa
avy amin'izao tontolo zao ihany ary mandalo izao tontolo zao sy ny filany fa zay manao sitrapon'Andriamanitra ny maharitra mandrakizay. Mila miova tanteraka zao sy ianao rehefa nanolo tena ho an' Jesosy. Voalazany tenin'Andriamanitra hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olombavao izy, lasa ny zavatra taloha indreo tonga vaovao reo. Korintianina faharoa toko 5:7. Raha misy olona ao amin'ny Kristy dia tonga olombavao izy, lasa ny zavatra taloha indreo efa tonga vaovao reo. Zany hoe ny zavatra tadiavin'ny Tompo aminao dia avaozana na ny tenanao, avaozana indrindrandrindra io fomba fisainanao io, ny fanahinao efa nahavaozana rehefa nanolo tena ho an' Jesosy ianao. Fa mila mipetraka Kristy. Andray zavatra tena mipetraka tsara ary aho zao resaka hira rapila zany tsara, hira fitoriana, hira evangelika moa filazantsika azy. Raha ny izao tontolo zao no jerenao dia misy ny hoe sangany amin'ny hira, misy ny hoe star amin'ny hira, misy ny hoe vedette amin'ny hira, misy hoe kalaza ao anatin'ny hira ary tena hoe mahay malaza ny hirany, mahavarotra disika be da be, tena henon'olona be, tena reny eran'izao tontolo zao. Ary ny anaran'le olona iny vao indraindra mandray trophée maro isan-karazany, mandray karama be, mandray vola be, mandray tapis rouge, miakatra eny ambony sehatra mihitsy, teafana, dokafana, obiana, omena fankasitrahana sy ny maro samihafa. Zay ny zao tontolo zao. Manahoana ny zanak'Andriamanitra? Izay koa ve? Ianao no mamaly. Raha mijery atao anatin'ny Baiboly tsika, manahoana ny zao tontolo zao? Manahoana ny zanak'Andriamanitra? Luka toko 7:7 andininy 7. Iza moa aminareo no manana mpanompo miasa tany na miandrondry, ka raha tonga avy tany an-tsaha ilay mpanompo dia anao aminy hoe avy faingana ka mipetraha inana, fa tsy ilaza aminy kosa hoe va izy manamboary izay sakafoako ary misikina ka manompo ahy mandram-pihinako sy sotroko. Fa rehefa vita zany dia vao mahazo mihinana sy misotro ianao. Mo misaotra izany mpanompo zany va izy, satria nataony izay nandidiny. 10. Dia tahaka zany koa ianareo, rehefa vita anareo zay rehetra nadidina anareo dia ataovy hoe mpanompo, tsy mahasoa izahay. Ny tokony ho nataonay ihany no efa nataonay. Aiza zany fiangonan'i Jesosy Kristy manana an'izany toe-tsaina zany. Mila miova io saina io, tsy mireharetsony. Mila miova io saina io, tsy hoe ianao tsony no jerena, ianao no obiana, ianao no ankalazaina. Mila miova io saina io. Fa anana an'io hoe Jesosy mihitsy ny mampianatra eto tahaka izany koa ianareo, rehefa vita anareo zay rehetrarehetra nandidina anareo dia ataovy hoe mpanompo, tsy mahasoa izahay. Fa zay tokony ho nataonay ihany no efa nataonay. Zany ry havako, zany ray aman-dreny malala, zoky zandry, mpihira ara-pilazantsara, mpanao asa fitoriana ara-pilazantsara, mpanakanto ara-pilazantsara. Izany no tokony ho fisainana raha hitory ny tenin'Andriamanitra. Ary raha te ho ankasitrahan'i Jesosy, raha te ho ankasitrahan'ny Tompo any an-danitra, dia aza manaraka ny fanao zao tontolo zao. Mpanompo tsy mahasoa zay tokony nataona ihany natao. Gaga raha nahita tato ato any amin'ireny haino fampilazana sy vaovao reny hoe misy fotoana anankiray zay ankasitrahana, anomezana valisoa, trophée ho an'ireo mpihirana ara-pilazantsara mendrika sy navita indrindra. Aiza le fanetretena ao anatin'izany? Aiza le fananana fo tena hoe miafina ao anatin'izany? Dia tena hoe jerenao zany raha ohatra jerenao fotsy dia ohatran'izao tontolo zao zany ohatran'izao tontolo zao zany mandray an'ireny trophée reny, mandray ny loka, mandray ny fankasitrahana. Fa iza no mendrika ankasitrahana, iza no mendrika noderaina, iza no mendrika isorana? Tsy le nanome ny talenta ve? Tsy le nanome ny feo ve? Tsy le nanome ny tononkira ve? Tsy le nanova ve? Tsy le nanome fiainana ve? Izy io Jesosy Kristy io, eo anatrehantsika miondrika daholo, eo anatrehantsika miafina daholo. Manaraka izay tenin'Andriamanitra dia milaza ihany koa Filipianina toko 2, aoka ho ao aminareo zao saina izao zay tao amin'ny Kristy koa, na dia nanany endrika Andriamanitra azy izy dia tsy nataony zavatra ho fikirina mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra, fa nofoana ny tenany. Baiboly zany ry havako malala, filazantsara ny Jesosy Kristy, fiangonana miorina eo ambony vatolampy, miorina eo ambony vatolampy dia Jesosy Kristy. Baiboly zany nofoana ny tenany tamin'nakany ny endriky ny mpanompo. Tsika andeha ampidera-tena,
tsika andeha isehoseho, tsika andeha iobina sy ho te hafan'ny olona miafiana rahalahy, miafiana ranabavy raha tena ao am' Jesosy Kristy marina, raha tena fiangonana Jesosy marina, ary isika ianao izay mikarakara ny fandaharana, ianao izay mikarakara ny hetsika an Jesosy marina ve tena fitarihan'ny fanahy ve fa tena tiako apetraka zany, aleo ankasitran'Andriamanitra fa tsy ankasitrahan'olona. Ary raha mbola mila sitraka aman'olona dia tsy mpanompon'ny Kristy, raha mbola mila sitraka aman'olona ako dia tsy mpanompon'ny Kristy, fa tena tiako apetraka mihitsy hoe miafina ianao, raha tsara feo ianao voninahitra ho an'i Jesosy, raha tsara ny hiranao voninahitra ho an'i Jesosy, raha tsara ny engagementanao voninahitra ho an'i Jesosy, raha mibebaka ny olona voninahitra ho an'i Jesosy, raha mahazo fiainana ny olona voninahitra ho an'i Jesosy, ary ianao dia miafina, mpanompo tsy mahasoa ihany. Lozany zavatra fiatraika an'io fa devoly miditra ao anatin'io, satana miditra ao anatin'io ary satana i Lucifera dia napetraka Andriamanitra iandraikitra ny fiderana tao amin'ny sehatra tao an-danitra tao, fa nisy taona anankiray tena naviliny tany aminy ny fiderana, naviliny tany aminy ny fankalazana, naviliny tany aminy, izy dia mipetraka teo ambony vatosoa, izy dia nanana ny fiandraikitra ny fiderana teo aminy mozika sy ny hira sy ny sisa, ary teo aminy mihitsy zany. Dia rehefa teo aminy zany zay tokony ho atolotra ho an'Andriamanitra ray zanaka, atolotra ho an'ny Andriamanitra Abrahama sy Isaka sy Jakoba, la Yahweh atolotra ho an'i Jesosy Kristy naviliny nakany aminy. Dia be da be ny mpihira ara-pilazantsara, be da be ny mpanakanto ara-pilazantsara, be da be ny mieritreritra star ara-pilazantsara. Tsy misy star zany afa-tsy Jesosy, tsy misy kitana afa-tsy Jesosy, tsy misy sangany sy lohany afa-tsy Jesosy. Ny ambiny miondrika, ny ambiny miafina, ny ambiny milaza hoe mpanompo tsy mahasoa, fa Jesosy ihany tokony natao ihany natao. Lasa ny sotomon'ny satana tany aminy fiderana, ary loza tsy any amin'ny hiran'izao tontolo zao ihany no ahitanao azy, fa indrindra reo amin'ny hiran'ny ara-pilazantsara dia lasa misy fifananana, lasa misy fiadina ho lohany, lasa misy fiheveran-teny ho zavatra, lasa misy fanindrahindrana tenda. Mibebary avako dia mbola tsy tonga Jesosy Kristy. Anisan'le fitoriana ao anatin'ny miomana zao, tena ampitiavana ny ilazako anao an'izany, ampanetretena ny ilazako anao an'izany, nomeny tompo talenta ianao, nomeny tompo ositra ianao, nomeny tompo fahasoavana ianao, nomeny tompo fanomezam-pahasoavana ianao amin'ny hira sy ny fitendrena. Aoka ianao hiafinao amin'i Jesosy, aoka hiova amin'ny fanavaozana ny saina, aoka tsy atao commerce ty fitoriana ity, aoka tsy atao commerce ty ka azona vola, hakana vola, andoavana vola, hakana arena. Nomena maimaimpony ianareo, mizara maimaimpony. Andriamanitra lay mpamatsy lehibe no mamatsy ianao amin'izay ilainao hanampafazana ny hitoriana ny filazantsara, fa tsy amidinao ny filazantsara na amin'ny endrika manahoana na amin'ny endrika ny manahoana. Amin'ny resaka hira ara-pilazantsara, fitoriana ara-pilazantsara, tsy amidy, nomena maimaimpona, mizara maimaimpona. Zany ny filazantsara, aza miova amin'izany, aza mandeha manome hevitra hafa, aza manome antony hafa. Ny tompony ny arena, tompony vola sy ny arena, rehefa naniraka anao izy hainy ny manome anao zay ilainao izarana an'io maimaimpona. Mahafinaritra misy rahalahy Tsoatsy any ampitan-dranomasina azy izy mipetraka fa ho avy izy to Madagasikara dia anao fitoriana filazantsara maimaimpona zany, fa tsy amidy satria tsy nomena, tsy novidiny zany ary tsy anazy zany fa antompo. Nomena maimaimpona izy dia zara maimaimpona, karatra fandraisana hidirana no zaraina. Zany zao mahafinaritra zany ny filazantsara ny Jesosy Kristy. Ary zay tena hoe miova amin'ny fanavaozana ny saina. Zay lazay hoe mbola be da be ty fanavaozana ny saina ty, fa vao resaka hira, resaka fanetretena, resaka momba ny fiainana ao anatin'ny fiafenany ty. Fa tena hoe tsy ianao no hita, tsy ianao no tokony ho hita amin'ny haingo sy ravaka, amin'ny fitafiana midorehatra, amin'ny volamena sy ny zavatra marevaka sy ny sisa. Miafena. Aoka ny tena ao anatin'ny fanetretena, aoka ao anatin'ny fahatsorana, tsy simplicité ntsony koa. Fa tena ohatrany hoe le star international reny, tena ohatrany hoe vedette reny, tsisy vedette afa-tsy Jesosy raha lasaina bavy, tsisy star afa-tsy Jesosy raha lasaina bavy. Isika dia manetry tena, tsy hoe hanao akanjo be korotana be koa, tsy hoe hanao akanjo rovitra, tsy hoe hanao akanjo tsy mipasoka sy mikorokoritra koa, fa tena amin'ny fahatsorana, amin'ny filamina. Sao dia variana amin'le volamena anao nge ny mpijery, sao dia variana amin'ny akanjo be lamody be anao ny olona, sao dia variana anao solo-akanjo intelo ao anaty hira ray, sao dia variana anao solo-akanjo be da be ao anaty concert anankiray. Ampitiavana ny izarana an'izany tena hoe aoka Jesosy no hita, aoka Jesosy no hita, ary miova amin'ny fanavaozana ny saina, halalanao sitrapon'Andriamanitra tsara sady ankasitrahana ny marina. Ho azy ny voninahitra, fahasoavana sy fiadanana ho amintsika tsirairay avy. Haleloia, amen.